Nena lehibe ho ano hiara-bakanao amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fiadanan'ny tompo aminao sy ny ankonanao indray amin'ny androany ity dia raintsika Jesosy jeraina ny tompo fa mbola afaka indray hitondra izao hafatra fo izao ho anao amin'ity androany ity ary inoko fa hitondra fampaherezana ary aokane Jesosy mihitsy no hamango ny fonao amin'ny alalan'izao hafatra izao. Araka ivavaka tsika alohan'ny andresantsika ny ten'Andriamanitra. Raha eo mankasitraka lehibe anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo misaotra anao ny amin'ity androany ity indray fa mbola menao fahafahana afaka mitondra ny teninao androany. Jesosy malalo tianay mihitsy mba hiresaka ny anatin'ny fonay ihany no fanahinao hikasika ny fonay sy ny sainay, tsy hitako ny hoe andre ohatry ny olona mandre teny mandeha fotsiny eto androany fa aoka mihitsy ianao fanahy masina mba hiasa ty anatin'ny fonay anositra ny ihany koa ny vavan'ny mpitory ary hikasika ny fonjay rehetra mandre amin'ny alalan'ny teninao androany. Raisy ny toeranao fanahy masina amin'ny anaranao Jesosy no novana sy angatana ary metrahana izany vavaka izany. Amen. Amen. Ny lohahevitry ny teny izay ambara androany dia Jehovah mitondra ny olony. Jehovah mitondra ny olony. Azo antsika atao ihany koa Jesosy mitondra ny olony, Andriamanitra mitondra ny olony. Ao anatin'izany hijery ny ten'Andriamanitra antsika ao amin'ny Genesisy, ao amin'ny asan'ny apôstôly, ao amin'ny asan'ny apôstôly fa any amin'ny Exodosy ihany koa ahitantsika izany teny izany. Dia hijerintsika ny ten'Andriamanitra amin'ny Exodosy toko 7:5-10 ny anaran'i Jesosy. Exodosy toko 7:5-10. Izay vaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Somary lavalava ilay teny amin'ny anaran'i Jesosy. Aroa izy aza manakaiky ety esoriny kapanao amin'ny tongotrao fa tany masina hijanonanao io dia ho kosa izy izao no Andriamanitry ny razanao dia Andriamanitry Abrahama sy Andriamanitry Isaka ary Andriamanitry Jakoba dia nisarotava Mosesy ka natahotra hijery an'Andriamanitra izy. Aroa Jehovah efa hitako tokoa ny fahorian'ny oloko izay any Ezipta ary efa reko ny fitarainana noho ny ataon'ny mpampiasa azy eny fantatro ny alahelony dia efa nidinao izao hamonjy azy amin'ny tanan'ny Eziptiana ka hitondra azy hiakatra hiala amin'izany tany izany ho any amin'izay tany soa malalaka dia any amin'izay tany tondra dronono sy tantely, any amin'ny tany Kananita sy ny Etita sy ny Amorita sy ny Persita sy ny Hifita ary ny Jebosita. Ary ankehitriny indro ny fitarainany zanak'Israely dia efa mby aty amiko sady efa hitako koa ny fahoriana izay nampahorian'ny Eziptiana azy. Koa avy ankehitriny ianao irahako any amin'ny Farao hitondra ny zanak'Israely oloko hivoaka avy any Ezipta. Amen. Amen. Ary ny teny anatin'ny ao anatin'ny asan'ny apôstôly asan'ny apôstôly 7:34 asan'ny apôstôly 7:34 ny anaran'i Jesosy. Hitako tokoa ny fahorian'ny oloko any Ezipta ary reko ny fitarainany dia nidina izao hamonjy azy koa andeha ankehitriny dia irahako any Ezipta ianao. Amen. Jehovah Andriamanitra teo dia idirantsika dia anatin'ilay Exodosy teo toko 7 Jehovah Andriamanitra dia namanga Mosesy ilay nitsoaka tany amin'ny tany Mediana. Mosesy dia zanaky Israely ihany. Vanginy Jehovah Andriamanitra izy tao anatin'izany mba hirahany ho iraka nafaka ny zanak'Israely satria latsa tonga kobabo ao Eziptiana ny zanak'Israely ary reny Jehovah Andriamanitra mipankatany aminy no fahorian'ny zanak'Israely sy ny fampijaliany mpampiasa anaovan'ireo Eziptiana azy ireo reny ny fitarainany reny ny fahorian'ny olony satria mazava ho azy fa ny zanak'Israely dia vahoaka an'Andriamanitra ary firenena nalainy ho azy, firenena natokany ho azy ny Israelita fa lasa kobabo tao Eziptiana.
be ny fampahorinana azo an'izy ireo, betsaka ny asa fanamdevozana nataon'ny Eziptianina andreo Israely ireo ary niantra ny fitarainana hatramin'ny nofony, antra hatramin'ny nofony zany ary reny Jehovahandriamanitra ny fitarainana izy ireo ary natonga Jehovahandriamanitra izay nisafidy amin'ny Mosesy ary niantso amin'ny Mosesy mba ho iraka andeha hamonjy anafaka an'ireo zanak'Israely ireo, izany hoe ho iraka Jehovahandriamanitra, hitondra ny teny Jehovahandriamanitra eo anatrehan'ny Farao mpanjaka mba anafaka an'ireo zanak'Israely ireo, izany hoe solo iraka zany Mosesy ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Tsy mora tamin'ny Mosesy anefa no andeha mita an'izany iraka izany satria arakaraka na dia teo any ary misy ny fijeren'ny Mosesy ny fahalemeny ny tenany betsaka ny excuse natao Mosesy fa ny farana tsy maintsy tany amin'ny hoe nanaiky any moa Mosesy tao anatin'izay ary tao ihany koa Arona ralahany izay niaraka taminy nitondra ny teny fanambarana fanafana eo anatrehan'ny Farao mpanjaka. Fa arakaraka ny andehanana izy ireo nefa vao mainka ny amafy ny fony Farao tao anatin'izany ary tsy namela ny Israelita mba handeha. Izany hoe raha nanantena zany izy mirahalahy hoe teny Jehovahandriamanitra mihitsy izy ity ka mety ilefitra Farao ka amela an'ireo Israelita ireo, tsy izany ny zavatra an'seho fa vao mainka ny anamafy ny fony Farao ary voambara mihitsy ny teny hoe Jehovahandriamanitra nanamafy ny fony Farao tao anatin'izany rehetrarehetra zany. Nanamafy ny fony Farao Jehovahandriamanitra tao anatin'izany. Fa maninona ary ny hoe amafisin'ny Jehovahandriamanitra ny fony Farao nefa n'izy ihany maniraka Mosesy mba hoe anafaka, ho iraka, anafaka sy hamonjy ny zanaky Israely tao anatin'izany. Izay ilay hoe Jehovahandriamanitra mitondra ny olony. Na dia betsaka ary ny zavatra rehetrarehetra somary mafimafy ny zavatra rehetra fa tafavoaka tao Ezipta ihany zanak'Israely. Rehefa tafavoaka tao Ezipta ny zanak'Israely mbola tsy nitsahatra fa mbola nahetsika Jehovahandriamanitra ihany koa ny fony Farao andeha hanenjika ny zanak'Israely. Mbola tsy nihalamaina zany tafavoaka tao anaty tanàn'ny Eziptianina ny zanak'Israely fa mbola nenjehan'ny Farao indray izy tao anatin'izany, mely liberté fa nenjehany izay avy eo tao anatin'izany rehetrarehetra zany. Inona moa no tena tiantsika hidirana ny hafatra ao anatin'izany araka ny lohatenitsika ny lohahevitrintsika teo hoe Jehovah mitondra ny olona. Jehovahandriamanitra ihany koa nanamafy ny fony Farao. Jehovahandriamanitra naniraka Mosesy hitondra ny teniny fa Jehovahandriamanitra ihany koa mbola nanamafy ny fony Farao mbola nahetsika Jehovahandriamanitra ihany koa ny fony Farao mba hanenjika ny zanak'Israely fa zao na dia nisy ary zany nisy ny ranomasina mena tao anatin'izay fanenjehan'izay nefa mbola tojo ranomasina mena zareo, zany hoe tapi-dalakale zany aiza ho aiza zany le fanafahana tiany Jehovahandriamanitra atao tao anatin'izany. Aiza ho aiza le fanafahana dia ohatran'izany ihany koa rehefa izy no miteny dia tanterahany zay rehetra teneniny, ny anjarako, ny anjaranao, ny anjaran'ny olony dia nanatanteraka fotsiny zareo nge Mosesy nandeha fotsiny, natao fotsiny izay ty zavatra tenen'ny Jehovahandriamanitra anazy dia natao fotsiny, tsy fantany hoe ho aiza izy, aiza ilay tena lalana, aiza ilay tena fanafahana, aiza ilay tena hitondrana rehetra zanak'Israely rehetra ho afaka eo anatrehany Eziptianina izay mampahory sy manandevo azy. Nefa ny Jehovahandriamanitra naniraka hoe iraka Mosesy izay ilay iraka solo hamonjy zanak'Israely izay tandindon'i Jesosy Kristy ihany koa iraka solo hamonjy. Tsy haiko mety tahaka an'izany koa ve ny fiainanao raha tena izao sy ianao ihany koa raha tena olon'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra. Izao sy ianao ihany koa ilay olony, izao sy ianao ihany koa ilay fidiana, izao sy ianao ihany koa ilay nasorony tany anatin'ny aizina fanandevozana, fahotana ho an'ny fahazavana mahagaga. Izao sy ianao ilay olony, izy no mitondra sy mitondra anao. Na mety misy zavatra mety manenjika avao afara ary ny Farao
devant ranomasina mena tsy misy lalana. Fa Jehovah mitondra ny olony, atsanganiny teanao kapohy ny ranomasina, sokatra ny lalana. Inona moa ny hafatra tena tiana pita amin'izany? Ranadà sy rahavavy malala. Ny hafatra tena tiana pita amin'izany dia izao sianao koa olony, safidiny, nalainy. Olony tsy mba hariany. Mety misy farao ao arinanao manoloana an'ireo fiainanao, manoloana an'ireo olana maro samihafa. Mety jerenao koa ny eo amin'ny devant hoe aiza ny lalana, fa mety ranomasina mena, mety tsy hitanao mihitsy ahoana ary. Fa izao makatoava fotsiny izay lalana hitondran'i Jehovah Andriamanitra anao. Makatoava fa izy no efa manomana sy mitondra ny olony ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Izy Jehovah Andriamanitra mihitsy no ihany koa mamela ny ady eo amin'ny fiainanao, mamela ary manetsika ny fahavalonao mba hamely anao, manetsika ny fahavalonao mba hanenjika anao ao anatin'izany rehetra izany. Fa tadio izy mitondra ny olony. Ranomasina mena fa nisy lalana satria izy mitondra ny olony ary izy ihany koa mamela ny zavatra rehetra iseho eo amin'ny fiainany tahaka ny zanak'Israely. Niala efa navoaka tao Ezipta, ngefa niala ny fanandevozana, niala n'ilay fiainana faratsiana sy ny haizina tary anatin'ny fanandevozana tary, tsisy fifaliana tary. Efa navoaka ny tao, fa arakaraka namoahana anazy ho maika nanenjika indray Farao. Andeha androso ranomasina mena tsisy lalana hembotra, Farao manenjika ao aoriana. Fa Jehovah Andriamanitra mitondra ny olony. Mosesy kapohy ny ranomasina, sokatra ny lalana. Mbola nanenjika ny zanak'Israely fa sarona tao anaty ranomasina. Ny hafatra tiana pita amin'izany Jehovah mitondra ny olony izao sy ianao efa nalainy, manana antoka fa tsy ianao intsony mitondra ny fiainanao fa Jehovah Andriamanitra. Jesosy no mitondra ny fiainanao. Izy afaka mamela ny zavatra rehetra iseho aminao ao, ireo karazana olana, aretina, problème, mety tsy haiko, ny fahavalonao rehetrarehetra kitihany hanambadika any mba hanenjika anao, hamela anao, hanaratsy anao, hanao zavatra ratsy aminao mihitsy, Efa betsaka ny manenjika ny faharatsiana, manao zavatra ratsy aminao. Mety ny fiainanao ihany koa mbola mety bloqué daholo ny zavatra rehetrarehetra, mety tsy mandeha daholo ny zavatra rehetrarehetra, fa tadio Jehovah mitondra ny olony. Olony ianao nalainy ianao safidiny ianao nifidiny ianao navotany ianao efa nesorony tao anatin'ny aiziny ianao matoky azy, maneky azy. Fa Jehovah mitondra ny olony. Amen. Aoka ny finoanao tsy ho vototra fa tazomy izay asa efa izy ilay efa nanomboka ny asa tsara tao anatinao, tazomy izay zavatra sy asa tsara efa natomboka Jesosy tao anatinao, nikasihany sy nikasihany ny fiainanao, nanovany ny fiainanao. Dia hoy ny teny hoe iny tsy izao intsony no velona fa Kristy no velona tao anatiko. Izy no mitondra ny olony. Amen. Amen. Dia raina Jesosy voninahitra ho anao, ho azy rery ihany hatramin'ny taloha indrindra ka mandrakizay ho aminao sy ho ahany ny fiadanana ilay tsy natao tanana. Raha eo makasitraka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia rasy laza ho anao rery ihany ny voninahitra ao anatin'izany hafatra fo izany dia mety izy ianao mihitsy ny hamango ny fon'ny olonao, hamango ny fony reto vahoakanao reto, hamango ny fony reto olonao reto ranadà sy rahavavy reto, ny olonao izay rehetra meno sy mandrehiny izao Jesosy ianao hamango ny fony, ianao hametraka an'izay rehetra hafatra sy mesazy sy tianao ho azy ao anatin'izany teny izany. Ianao hanetsika, ianao hikasika ny fony Jesosy malala. Voninahitra ny anaranao rery ihany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Come on, be fun.
It's